Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra na ny mpifidy lehibe na ny mpifidy rehetra no handray anjara ao anatin'ny fifidianana lehibe ny faritra. Ezakila nefa dia mitohy hatrany ny fanavaozana ny lisam-pifidianana ho an'ny teny anivon'ny Fokotany dia ny faran'ny volana febroary teo izany. Hatramin'ny faran'ny volana febroary teo no nahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana teny anivon'ny Fokotany. Ho an'ny Fokotany Ivandry manokana, miisa 477 ny voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy nahitana fiovana firy raha oharina tamin'ny teo aloha nisy nisan'ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana na sy-panavaozana. Ny fanavaozana ny lisam-pifidianana moa dia efa vita teka amin'ny Fokotany izany. Vita tamin'ny daty zareo hoe izao fetra ny daty anakeranareo anazy. Nefa nazanona izany rehefa misy olona mpifindra olona nazo kara-pamivo vaovao dia mandefa any miseny isan-kerinandro izany ny Fokotany Ivandry. Mitovy eo ihany satria betsaka miala dia betsaka maty dia mitovy ihany ilay isan'ilay any izany mitovy tamin'ny teo aloha ihany. Malaina misoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana ny tanora vao feno 12 taona araka ny fanamariana ny eto Filobontany. Tsy dia taitra ny olona izany amin'ilay fifidianana. Raha tsy efa atombotra izy tsy taitra. Rehefa deriny moment iny izy amin'iny izy vao taitra. Ny Voamira Mahaleo-tena amin'ny sanan'ny fifidianana no maneho ny asa fampijirana amin'ny solosaina ny anaram-pifidy. Fanavaozana isa taona lisam-pifidianana izay katona tanteraka hatramin'ny 15 volana Aprily ho avy izao.